misaotranao Jesosy malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsapetsaka amponay koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsapetsaka amponay iroteny avy aminao itoetsapetsaka amponay Fahaly-miarabantsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisany lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity voninahitra ho anay ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao ary mba hampitahinana ianao irariana isohatra any mba hitony fahalalan'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara Andriasandanitra mbola very-pisaranao izahay ny amin'ny tombom-potoana izay omenao anay anio. Dika ny teninao izahay dia aoka anie izany tsy amin'ny herin'ny fisainanay fa aoka ny fanahinao masina hiasa ao anivonay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ilay famantarana voalohany. Mpandinika maro no manohana fa tsy tena nisy teo amin'ny tantara ity toe-javatra ity. Milaza izy ireo fa tena lany tokoa ny divay saingy vazovazo ny lazain'olona ny rano divay tsara. Ny fahatsoran'ny fizotry ny tantara dia maneho fa tranga tena nisy tokoa izany ary sarotra mieritreritra fa mety ny orina tamin'ny vazovazo ny finoan'ny mpianatra. Tsy mifanaraka amin'ny tanjon'ny Jaona amin'ny fitantarana ny fahagagana io izany ary tsy mifanaraka amin'ny tanjon'i Jesosy ihany koa rehefa manao fahagagana. Mety nahafabaraka ny fahalanian'ny divay saingy tsy zavatra tsy maintsy natao ny nanampy an'izany ho fanomezana fahafa-po-tsara ny vahiny saina sy nahafahatondro maso ihany koa ny mpianatra fotsiny izany. Ko inona izany ny tena antony nanaovan'i Jesosy ny an'izany? Mario ny fomba nitsangan'ilay fahagagana. Voaresaka ny fikarakarana ary hitantsika ny vokany. Rano no nampian'ny mpanompo tao kanefa divay izay tsy nolona no tovizina avy tao. Tsy nisy olona tena nahita an'ilay fahagagana nefa. Matetika no tsy hitantsika ny fomba anaovan'Andriamanitra amin'ny fahagagana fa ny vokany no hitantsika. Tsara ho amarinina ihany koa ny fomba namalian' Jesosy ny fangatahany reniny. Raha ny kolotsaina tamin'izany androizany dia tsy naneho tsy fanadana tsy akory ny antsoin'i Jesosy azy hoe rahavehivavy. Maneho fanajana sy fitiavana asa ny fomba nanoratana an'izany tamin'ny teny Grika. Tsy fampiasa mahazatra iresahana amin'ireny anefa izany fa manondro ny fiatombohan'ny fifandraisana vaovao. Naseho an'i Jesosy fa tsy miasa ho fanatanterahana ny fangatahan'olombelona fotsiny izy fa miasa amin'ny fotoany ihany koa. Ampiasain'i Jaona amin'ny fomba telo samihafa io fotoana na ora na andro io. Indraindray ilazana ora ao anatin'ny andro iray fotsiny izany. Indraindray ilazana ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ihany koa. Ary ny fahatelo dia misaraka ny fahalianantsika ao amin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Teo am-panomboana ny asa fanompoan'i Jesosy dia nitsindro sahady ny tompo izay ao amin'ny fanatanterahana izany. Nanondra n'ilay fahafoizan-tena lehibe indrindra izay tsy mbola fantatr' izao tontolo izao ilay fahagagana voalohany. Hita taratra izany amin'ny filazan'i Jaona fa nasehon'i Jesosy tao amin'ny fampakaram-bady ny voninahiny. Lohahevitra manan-danja ao amin'ity boky ity ny voninahitra. Amin'ny fomba ahoana no ilazana ny fahafatesan'i Jesosy ho be voninahitra?
mifandray amin'ny fanambarana ny toetran'Andriamanitra sy ny fanatrehany eto amin'izao tontolo izao ny voninahitra. Ary hitantsika tamin'ny nanomezana divay manana ny biampy ny fanirian'Andriamanitra sy ny fahavononany hitahin'ny fiainantsika. Dia izany lesona izany ny hitombo hatondra antsika hanana fahatokina bebe kokoa hatranan'Andriamanitra, ahitantsika fa miay fiainantsika isanandro tokoa ny tompontsika. Amen. Ianay tsara indrezan-danitra mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany, dia manakana fiainao ampelantananao hatrany ny fiainana izay aokany ianao tompo hanampy anay mba hitoky aminao hatrany farany izay, ka ny fanainao masina dia ampitombo ny finoanay ary aoka ho tsapanay isanandro, fa ny fiainanay dia efa napetraka eo ampelantananao ary ianao nanome toky anay amin'ny teny fikasanao fa omba anay mandrakariva ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isanandro.